mikasika izay fampandrosoana ny sehatry ny fanabeazana eto amin'ny firenena izay hatrany dia nanolotra trano fianarana EPP miisa 10 sy lycée miisa 3 ho an'ny avaradrano iny ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly. Ny fianarana ho izy nandritra ny fotoana io no lalana ahafahana mampandroso any Madagasikara. Fotodrafitrasa fototra, mafy, mateza ary isitrahan'ny rehetra. Io no fototra iorenan'ny fampandrosoana ho ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Mifandraika indrindra amin'ny vina fisandrantana 340 izay imatimatisan'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Isan'ny fanotra iray lehibe ahatongavana amin'izay fisandrantan'i Madagasikara izay ny fanabeazana ny taranaka. Izany indrindra no nahatonga ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana izay tarihany anao lahara-pahamehana ny tontolon'ny fanabeazana ny taranaka ho olombanina. Omaly dia teny amin'ny kominina Talata Volonondry fokontany Ampaneva Indrainy no nitsidihan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Nanolotra trano fianarana ho an'ireo mpianatra ao amin'ny EPP Ampaneva. Raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra eto amin'ity EPP ity dia trano tsy zarizary no ny anaran'ny mpianatra teto tany Amboalohany. Ankehitriny kosa efa mivoatra tsikelikely izany. Mila milofa amin'ny fianarana ho ny filoham-pirenena raha te hahita fahombiazana eo amin'ny fiainana raha ny tafafohy tamin'ireo mpianatra ny tenany. Tsy maintsy ao anatin'ny fanabeazana no hanarenantsika ty firenena ty. Mbola lavitra zany fa na izany na tsy zany ny filoham-pirenena sy ny gouvernementana mpiara-miasa rehetra dia mifanentana anao ny asa ara-tsosialy sy ara-toekarena hafa. Raha nge tsy lavitra anareo aty satria etsy avaradrano avy etsy anosy Sabotsinamena aho mandalo eo aminay nareo rehefa mandeha makaty. Ny aina ohatran'izao ny aina nareo zao mahafantatra tsara ny manahirana ny aty ambanivohitra. Ny filoham-pirenena rakizy tamin'izy tovitovy aminareo zao ohatran'ny ny aina nareo zao. Ny filoham-pirenena tamin'izy nianatra teny amin'ny université amin'ny 4 sasany maraina no miala ao an-trano eo Antsofinondry mamonjy ilay fiara voalohany ao Sabotsinamena mainga amin'ny 5 mandeha makany Antananarivo. Mila finiavana rakizy mila miezaka rakizy mila mianatra rakizy ary mila nareo ray aman-dreny mampirisika ny ankizy amin'izany resaka fianarana izany. Tsy ny tao Ampaneva ihany anefa no nisitraka ny fotodrafitrasa tahaka izao fa nahazo ihany koa ny EPP Ambohitsinana na Miadanandriny, ny Isoavina Ambaniseny, EPP Ambohimanandray Ambaniseny, EPP Ambohitra Ambohibao Sud ary ny EPP Sadabe. Misy fotodrafitrasa tahaka izao ihany koa ny any amin'ny EPP Antananarivo Kely Anjepy, EPP Andidy Alarby, EPP Ranovao, EPP Betsytoavina Manjakandrina. Teo ihany koa ny lycée Ambohitr'Andriamanitra, ny lycée Ambohitry Moanala ary ny lycée Manjakandrina. EPP 10 sy lycée 3 araka izany no natolotra ho an'ny distrikan'ny Manjakandrina.